Manolotra ny arahaba tompoko. Ny ala izay no mamaritra ny toetrany andro eto Madagasikara fa vinavinaina ia malefaka miandalana izay makany amin'ny faran'ny herinandro. Etsakilan'izay ihany koa dia mbola misy hatrany ny alon-drano vaventy manodidina eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 metatra aty amin'ny morontsiraka atsimo sy atsinanan'ny Madagasikara. Iena miandalana izay manomboka rampitso fa na izany na tsy izany mila mitandrina foana ary arao atsaka ny sandava ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety iseho. Mivinan'ny toetrany ny andro amin'ny rampitso maraina, andrahoana mety arahana orana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny nosy, andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny ny ilana atsinanan'ny afo voatany, miazana loatra mangorotsy ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia. Mety hisava ihany moa rehefa misandratra andro. Ny faritra hafa dia ibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro na ibalika tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny toetrany andro ny tolakandro indray dia azorana malefaka ny aty amin'ny manodidina maro antsetra torak'izay ihany koa ny amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Iverina andrahoana na anjombona rahana herikerika manify amin'ny fafarany tolakandro na ny alina ho an'ny ilany atsinanan'ny afo voatany, alaotra mangoro, analanjorofo ary sava. Ny faritra hafa dia homaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny fa iverina andrahoana mety arahana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny ilany andrefa ny afo voatany sy ny tany atsimony Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia somary mitsitokotoko ihany izay orana tandrifin-drahona izay. Raha ny vinana maripana indray ary mananika hatrany amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny, eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 5-20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 1-30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetrany ny andro amin'ny zoma indray ary dia mitohy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny nosy, ny ilana atsinanan'ny afo voatany kosa dia andrahoana mety arahana herikerika manify indraindray. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifin-drahona ihany ny manodidina morontsiraka avaratra andrefana. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana fa manodidina 5-30 degré hatrany aty amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Menabe, eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 4-20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny ampitany. Mivinan'ny toetrany ny andro amin'ny sabotsy ary namaranantsika azy miha malefaka kokoa ny tsiko any an'izay, arak'izany mety mbola azorana malefaka ihany indraindray ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana mety arahana herikerika manify ny ilana atsinanan'ny afo voatany, alaotra mangoro mihazo amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany any amin'ny faritra Atsimo andrefana torak'izay ihany koa manodidina Samborano ary mety andrahoana arahana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny faritra Bongolava, Itasy, ny ilany andrefa Vakinankaratra sy Amoron'Any. Mivinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 5-30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Boeny, eo amin'ny 4-20 na 5-20 degré kosa ho an'ny ampitany. Morontsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 1-30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinan'ny toetrany andro ato anatin'ny 3 andro avy mandeha fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.